Manomboka kosa sika dia anaraka ny vaovaon'ny finoana marefo ny firenena ka dia nanokana fotoana itrotroana-bavaka ny firenena sy ny mpitondra azy ny mpino silamo ny famotoana tetsy amin'ny toeram-ponenan'ny Papasole 67 hektara izy ireo ary dia ny famotoana tao anatin'ny fivavahana tanteraka no ny aina ny rehetra izany fotoana izany. Mikarakara fanompo-pivavahana ho fiantsom-pitahiana avy amin'ny alà ho an'ny firenena sy ny filoham-pirenena ary ny vahoaka malagasy ray manontolo ireo mpino silamo izay ny famotoana tetsy amin'ny isitran'ny Papasole etsy 67 hektara ny alady lasa teo. Ny Imam Shaban Leon no nitarika izany fotoam-bavaka izany. Sitraka enti-matory kavaliana Ramatsara mitondra-bavaka ny firenena sy ny fitondrana amin'izao fotoana zao mba haritra-saina hampanjaka ny fihavanana eto a Madagasikara ka tsy misy ataon'ny fitondrana zanaka kaloafa. Ny filoha nasionaly ny zanaka varitra faly toraky izany koa satria ny zanaka varitra dia tsy mahafantatra ny antinagna ndraiky andrefa fa firaisan-kina fihavanana. Nandritra izao fotoam-bavaka izao ihany koa no nisaorana nisy Cheikh Hassan, imam miasa any France izay tonga eto Madagasikara mba hanotrona ny rahalahy malagasy amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny volan'ny Ramadan izao hetsika izao. Namarina ny fotoana araka izany ny fiaraha-misakafo ara-pirahalaina izay toto-tsaina isakariva araka ny fomba silamo.